Ny jiolahy valolahy. Indray mandeha no nisy jiolahy valolahy niara niady fasana. Nefa tsy ny varavaram-pasana no adiny araka ny fanaon'ny mpiady fasana, fa ny rangolahy no noherin'ny fanoto dia nitohanany vato. Ary noho ny abetsahan'ny zavatra tao anaty fasana dia indray niditra avokoa izy fitolahy, fa ny anankiray no sisa nijanona teo ambony fasana indray nentana. Ary raha napakatra ny zavatra tao am-pasana izy fitolahy dia voatosika tsinahy ny tohan'ny rangolahy ka voarakotra tsy satry tao izy ireo. Noho ny ampitso, rehefa nivoaka ny olona tao an-tanàna dia tsy nisy nanana eritreritra fa efa voasokatra ny fasana, satria tsy niova akory ny tarehan'ny vava vokaka, ka dia ny tany tsindrin'ny rangolahy ihany no namboarina. Rehefa nierina ny taona dia nisy olona maty ka nalevina tao amin'izany fasana izany. Kanjo raha vao nisokafana ny varavaram-pasana, indreo nisy fatin'ny olona fitolahy hita niambatra tao.